Samby tatitra etam-barotra sy olona no tradoza tany Tolaniaro androany alatsinainy maraina. Hatramin'izao, olona 12 no efa voavonjy. Iray kosa namonoainy araka ny vaovao navoaka ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Olona 13 ihany koa no voalaza fa mbola taraiky ao anatiny. Mbola mitohy ankehitriny ny asa famonjena miaraka amin'ny fanampian'ny drone sy ny tady anavotana ireo velon'aina Soamatsara. Niainga tany Tomasina moa ity sambo ity ny alarobia lasa teo, saingy ny villalana noho ny toetrandro ratsy ary izao tradoza noho ny olana ara-teknika izao. Isan'ny mandray anjara amin'ny asa famonjena ny APMF, ny tafika an-dranomasina ary ny mpamonjy voana mba hamonjena ireo mpandeha ny aram-boina. Tsy fakana-keriny tsotra itsony, ilay nitranga tany Marotsipoy Anjorobe ny 4 Aogositra teo fa efa tena famonoana olona raha ny nambarany Jeneraly Saivelo Lalamonja Delphin, minisitry ny Foloandao Omaly Alahady. Nolazainy araka izany fa sokajiana ho fahavalom-bahoaka ireo tompon'andraikitra tamin'ny famonoana ireo takalinaina izay tafaty ny 7 sy 30 Aogositra lasa teo ka tsy maintsy atao azalambo. Raha ny filazany dia efa voasambotra ny iray tamin'ireo olona heverina ho tompon'antoka tamin'ity fakana-keriny ity. Mbola misy kosa ny fikarohana sy ny fanadihadiana atao ankehitriny. Ampitomboina ny isan'ireo mpitandro ny filaminana hiasa any amin'ny distrika Anjorobe mba hiadiana amin'ny tranga fakana-keriny raha ny nambarany avy eo amin'ny ministeran'ny Foloandany sabotsy lasa teo. Isy araka izany ny fiarah-miasa avy eo amin'ny tafika, ny zandary ary ny polisy mba ahafahana mamongotra izany raha ny tatitra hatrany. Nanambara ny filatsahana hofidiana ben'ny tanàna ny komina Ambanivohitra Tomasina ny solombavambahoaka voafity tao atoerana Ratsiraka Roland Omaly Alahady. Tsy mamela azy hiasa amin'ny fanarenana ny tanàna ny mahasolombavambahoaka azy hoy izy fa mitondra ny etaetan'ny mponina fotsiny ihany no azony atao. Efa ben'ny tanàna ny Tomasina ny taona 7 sy 700 hatramin'ny taona 2 sy 4 sy ny taona 3 sy 4 hatramin'ny taona 7 sy 4 ity solombavambahoaka ity. Nanomboka ny sabotsy raika amin'ny 30 Aogositra teo ary aritra 17 volana ny fanamboarana ny lalana mampitohy ireo komina Misavalo ao Manakara dia i Marofary, Amboanjo, Anorimbato, Vinantelo, Bekatra, Ambalaroka, Ambohitrova ary Lokomby. Ivy ny famokarana kafe sy vokatra maro hafa ao amin'ny faritra fitovinany ireo komina ireo. Ahafahana mamokatra ireo vokatra sy amahana ireo olana sedrain'ny mponina amin'ny fivezivezena no anisany antony anamboarana ny lalana amin'ny refi 10 kilometatra. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny FIDA ary ny OFID amin'ny alalan'ny fandaharan'asa DEFI no iantoka ny asa fanamboarana ity lalana ity. Afaka manaraka mivantana amin'ny fahitalavim-pirenena ny lalaon'ny Barea ireo mpakafy baolina kitra. Nanamafy Andrianapona Narvelo tale Jeneraly Office de la Radio et de la Télévision Publique ORTM androany fa andeha mivantana amin'ny TVM ny lalao hifanandrenan'ny Tunisia sy Madagasikara ny 5 septambra ho avy izao sy Madagasikara sy Comore amin'ny 6 septambra ho avy izao. Lalao izay totosaina ao amin'ny stade Agerbi ao Rades Tunisia ary tafiditra amin'ny fifanitsanana amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika taona 2024 ireo lalao ireo.